Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, misaotra anao zahay satria ianao no mbola natoy anay ka very nianatra hampamonjena izay tsiraray avy amin'ity maraina ity. Araka ny teninao Jesosy hoe ny fiadanako no omeko anareo ary ny fiadanako no avelako anareo. Ianao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy no tonga midina eto aminay amin'ity maraina ity mba hampahery anay sy hanome vahatsim-panahy ho anay ahafahana mamakivaky ity tontolo andro ity. Kosokafo ny fonay tsiraray avy Jesosy mba ahafahanay mitahiry izany teninao izany ary mitenena mandrakariva Jesosy malalo satria ianao dia ilay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao ka nanome ny fanahinao masina mba hampahery anay sy hanazava anay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no hanambarana sy hampaherezana izarana izao vahatsim-panahy izao ho an'ny zanakao amin'ity maraina ity. Aleloia. Amen. Tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny vahatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 20:1-12, atsaritrintsika ny Apokalipsy toko 2:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana kely fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny, ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerana intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo amboniny seza fiandrianana ary novelarina ny boky. Ary nisy boky iray ka novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany, ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fariafo, izany no fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra. Voahomana tahaka ny ampakarina, efa mihaingo iona amin'ny vadiny. Ary nareho feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny taberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra ao aminy ary ireo olony. Ary Andriamanitra no hitoetra ao aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafana ny ranomasina rehetra amin'ny masony, tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo, na fitarainana, na fanaitainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaoziko ny zavatra rehetra, ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy koa izy tamiko, tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao hanome maimai-poana amin'ny loharanony ranonaina ho an'izay mangetaheta, izay maresy no handova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Amen. Izany teny izany indray no angalantsika vahatsim-panahy amin'ity andro anio ity, dia ilay alfa sy omega, ilay fiandohana sy fiafarana, ary izy ilay nanome any on'ny ranonaina ho antsika izay mangetaheta. Ary ho an'izay mangetaheta ka maharesy, izay ihany no handova ny fiainana mandrakizay. Izany indrindra no mahatonga antsika ampahafantarin'ny Tompo amin'ity maraina ity ny amin'ny lohahevitra hoe vaovao tsara sa vaovao ratsy. Jesosy Kristy Tompo dia milaza amintsika amin'ny alalan'izao tena atao hoe bokin'ny Apokalipsy izao, izay milaza sy fanambarana ny fiainana ho avy sy ny fahataperana izao fiainana eto ambonin'ny tany izao koa. Ny teny hoe evanjily na evanzila dia midika hoe vaovao tsara. Vaovao tsara sy vaovao mahafaly, milaza famelan-keloka sy famindram-po amin'ny fahotantsika. Manambara koa ny fiainana mandrakizay ho an'ireo izay mino an' Jesosy Kristy Tompo. Izany ny vaovao tsara sy mahafaly ety ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly. Kanefa Jesosy Kristy dia tsy manafina velively, fa misy koa ny vaovao ratsy na ny mauvaise nouvelle hoy isika amin'ny teny baiko. Tsy inona izany fa ny fahariam rehetrafo sy ny fahaverezana mandrakizay ho an'ireo izay tsy mibebaka, tsy miala amin'ny fahotana sy ny fanaony izao tontolo izao, ka mandahan' Jesosy Kristy sy ny fanavotany ary ny famonjeny izay mitondra amin'ny famelan-keloka. Ary izany vaovao
ratsy izany dia mila fantatritsika, mila ampatsahivina amintsika mandrakariva satria ny olona na de milaza fa kristianina, milaza vampino nefa mbola milona, mbola manao, mbola mitoetra ao anatin'ny fanaon'izao tontolo izao, fa tsy amin'ny fomba fotsiny ety ivelany, fa ny fiainana lalina sy ny fotom-panahy sy ny foto-kevitra zay mbola ilomanosany dia aza manantena ny andray ny vaovao tsara, fa rehefa tonga ny fiafaran'izao fiainana izao dia hiafara amin'ilay vaovao ratsy isika tsiraray avy, de ny farimy rehetrafo na ny fahaferezana mandrakizay izay lay fahafatesana. Faharoa zay lazain'ny tenin'Andriamanitra novonakintsika tao amin'ny bokin'ny Apokalipsia teo. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao de betsaka ny fiangonana izay tsy mitory na milaza intsony ny vaovao ratsy na ny mauvaise nouvelle hoy isika, satria tsy mino izay voasoratry ny tenin'Andriamanitra izy. Manematsemana koa ny fotom-pinoany izay iorenany, ka de ny fitahiana, ny fahasoavana, ny tombontsoa hita maso amin'ny fiainana ety ambonin'ny tany no toriana sy ambara mandrakariva. Ary betsaka ny olona na ny mpino mamonjy ireny fiangonana ireny. De milaza fa ao tokoa Jesosy Kristy, mamaly vavaka sy ny sisa sy ny sisa. Nefa olona tsy mibebaka ary tsy niala tamin'ny ratsy sy ny fanaon'izao tontolo izao. Misy aza tena pira hoy ny fitenitsika. Ary ny tenin'Andriamanitra de manambara mazava tsara hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Araka io tenin'Andriamanitra io de mazava tsara ny fitsipy-talao miaraka amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina. Andriamanitra mihitsy no efa nandefa ny zanany teto amin'izao tontolo izao, fa tsy hanameloka izao tontolo izao akory. Izao tontolo izao kosa de mila mandray an'i Jesosy Kristy mba ho voavonjy amin'ny alalany, izay mametraka ny finoany sy ny fahatokiny ary atahorany sy mila mibebaka ary mahatonga azy hibebaka eo amin'ny fiainany. Izany rehetra izany de tsy mba ho voaheloka, fa ireo izay tsy mino kosa an' Jesosy Kristy Tompo na manana ny toe-panahy sy ny toe-po ary ny toe-tsaina mifanohitra amin'ny voalaza teo de efa voaheloka rahateo. Jesosy Kristy Tompo de mampiasa ny teny hoe fahaverezana na ny perdition, fanameloana na ny condamnation, satria izany ny fiainana misy sy hisy ary iainan'ny olona izay tsy misy na tsy manana an'Andriamanitra sy tsy nandray an'i Jesosy Kristy Tompo andidy sy hanapaka ny fiainany sy miaina araka ny sitrapony sy ny fitsipiny izay voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ny afo be na ny enfer hoy isika de tsy zavatra hoe truc ampatahotra na entina ampitahorana, fa fampieritreretana atsika mba hitodika amin'Andriamanitra sy hanao ny sitrapony Jesosy Kristy Tompo izay nalefany eto amin'ity zao tontolo izao ty izay nitondra ny famonjena. Jesosy Kristy feno sy tanteraka fa tsy amin'ny fiatsaram-belatsihy. Ny afo be de misy ho an'ny olona izay tsy mibebaka, ho an'ny olona izay manamafonofony, ho an'ny olona izay mbola mirimorimo sy mankafy ny fanaon'izao tontolo izao sy miaina amin'ny toe-po sy toe-panahy araka ny fanaon'ny izao tontolo izao. Ary tsy maintsy ambara mazava tsara izany satria samy ho tsaraina avokoa isika tsiraray avy. Tenin'izao teny mbola velona itsika, teny mbola tsy tonga ary tsy mbola voatsoka ny trompetra farany, mbola tsy mametraka ny tongony eo ambonin'ny tendrombohitry Oliva. Jesosy Kristy Tompo dia anjarako sy anjaranao no misafidy, fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa ho an'izay maresy ihany no andova ny fitahiana sy andova ny lanitra vaovao
sy ny tany vaovao. Izay tsy maresy any Satana sy ny ota ary ny ara-tsi-panahy kosa dia atsipy any amin'ny farihy avo. Zay manatsofina aoka izy iano zay lazain'ny fanahy masina amin'ny fiangonana. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry teny tonga nofo, lay namorona ny tany sy ny lanitra, lay fiandohanay ka ry koa mbola hiafaranay, lay alfa sy omega, nampafantatra anay ny vaovao tsara sy ny vaovao ratsy, ary mahatonga anay zanak'olombelona na ny kristianina izay milaza fampino handray fanapahan-kevitra marina, entitra, tanteraka eo amin'ny fiainanay, na izahay te handova ny fiainana mandrakizay na ho any amin'ny fahaverezana. Tsy misy ny hoe kisendrasendra fa izay iainanay ety ambony tany sy safidy ataonay ihany no hisy anay rahatra izay, raha tonga ny fotoana izay tsy maintsy ialanay ary mbola ialanay eto amin'ity tany fandalovana ity, izay tany ho levona sy ho potipotika rehefa ho avy ianao, ka hitsoka ny trompetra eo ambavany ny anjely. Ampianaro izay Jesosy io hibebaka, ampianaro izay Jesosy io hanitsana izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ampianaro izay tsiraray avy handray fanapahan-kevitra feno sy tanteraka amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahinao masina, ka ho rikiriko ho mpahotana andao izao tontolo izao amin'ny fitondran-tena, amin'ny fisainana, amin'ny hevitra ara-panahy, ka anaiky re ho sasany ny teninao, fa tsy hanamarina kosa ny tenanahy manoloana ny sitraponao. Ny tontolo andronay Jesosy dia aoko fenoan'ny fitarian'ny fanahinao masina, ka anekenay ny teninao madidio feno sy tanteraka, satria izany mahatsara anay mba handovanay ny fiainana mandrakizay, ka iainanay ao anatin'ny vaovao tsara fa tsy ny vaovao ratsy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izay nitondra ny famonjena no angatany isanaovana izany vavaka izany, ka tsisy hanamary-teny ao anatrehanao fa kosa anaiky ho dioviny ny teninao. Misaotra Jesosy io, manao ny tera sy ny azarany voninahitra ilay mipetraka ambony seza fiandrianana, fa ho anay kosa ny fibebahana feno sy tanteraka amin'ity tontolo andro ity. Misaotra Jesosy malalo. Aleluia. Amen.